Manomboka dia ivadika amin'ny taranja baolina lavalava indray isika ka ny resahantsika voalohany dia tsy amin'ny kianjan'ny Malakama izany niditra amin'ny andro fahatelo ny fiadinany amboaran'ny ligina ny Lamanga ka dia tafita amin'ny dia manasadalina ny TV Manakasina rehefa nandresy ny Matadora tamin'isa 7-20 nitsaraka aty sahala 2-20 kosa ny 15 family sy ny IRC fitinina aminao anatin'ity fanadidiny ity kosa indray ny zava-nisy tetsy Malakama. Tafita amin'ny dingany manasadalina ny TFM Makasina eo amin'ny fiadinany amboarana Lamanga rehefa nandresy ny Matadora tamin'isa 7-20 nandritra ny andro fahatelo farany amin'ny fanitsarana eo amin'ity vondrona ity. Ny TFM Makasina no tanany larana voalohany. Raha nery taloha tamin'ny ankapobeny dia afaka nanohitra ny TFM tsara zareo Matadora. Tao anatiny 10 minitra ny fidirana voalohany aza dia ny Matadora mihitsy no nitarika tamin'isa 4-17. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nampiseho ny traikefa ny boakely manohitra ka natafiditra baolina maromaro. Niezaka ihany ny Matadora nanenjika nisy saingy tsara ny fiarovan-tenan'ny TFM ka mora ho azy ireo ny batan'ny fandresena. Niara-dalina tamin'ity faninanana ity ny lalao manasadalana fiadinany tompontakany seksiona Antananarivo renivohitra teo amin'ny manasadalana voalohany ary dia tafita ny famaranana ny Cosma du Sud rehefa nandresy ny Jamaika tamin'ny 20-20. Mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny seksiona kosa ny manasadalana faharoa izay nikatrohan'ny 3e faisy ny FTAT satria 5-13 ny isa teny amin'ny solaitra be teo amin'ny sekondra farany tsy faranany lalao dia nahazo penalty indray nefa ny 3e faisy tokony nampitsimbadika nisy izay tsy nekeny ny FTAT dia nirava ny lalao. Miandry ny fivorian'ny seksiona zany ny mikasika ny hoavin'ny Otota.